fitondrana mitsangana amin'izongy dia mitsangana ao anaty tsy fanahan-dalàna. Ny filoham-pirenena dia manana an'le ino moa zany le binationalité io. Olana be zany zavatra zany satria ny fiandrianam-pirenena no tsy mipetraka mihitsy vokatr'izay fisina binationalité zay. Ka aminay zany ny fitondrana amin'izao dia c'est un gouvernement de fait, tsisy base légale, légitimité mampiahy azy satria ny fifidianana eto nge fifidianan'olona koveta, fotsim-bary, t-shirt, spectacle. Ny olona lany ao anatin'izany système zany tsy légitime, profon'izany ambany be ny tany fandraisana anjara tamin'ny fifidianana na tamin'ny présidentielle io, législative, communale. Mety hoe le resaka troisième mandat mantsy akoatra ny fifidianana olona zay resatsika fa le hoe fantarana fotoam-piasan'ny filoham-pirenena ohatra ny efa mandeha be ny resaka amin'ny na ny mpanoana fitondrana nareo hoe heverina fa efa nanambara fa ho isan'ny candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024 fa hitanao an'ireny endrikendriky ireny zany tsy efa fotoana ihany hoe zany zao hoe tena tsisy anaiky eto fa hoe alao andeha le fifidianana ny rekilany hoe zay tsy anaiky fa aleo mitapitra hatreo ny fotoam-piasany Andry Rajoelina. Ny misy olo-mavombahoaka izay mihitsy rehefa nilazany le hoe hatrany amin'ny 10e mandat filoham-pirenena Andry Rajoelina io mbola tsisy asolo anazy ny mpanao politika malagasy fe. Ya, resaka troisième mandat resaka daly zany Michel tsy tokony resahana akory ny le fait hoe ianao miteny an'le izy mivoaka anazy hoe troisième mandat zany dia ohatran'ny karazana hoe mampisy an'le izy manaiky akolaka fa aminay zany zavatra tokony tsy hoe resahana, zavatra tsy afaka hiverina mihitsy satria manino satria tsy mifanaraka amin'ny lalam-panerenana. Ozy ianao hoe efa misy solombavam-bahoaka tradratratra an'le izy, véhiculé an'le izy. Fantatr' ny olona zany tsy te hanona anarina angambo Michel dia teneninao fotsiny solombavam-bahoaka fa amiko ny solombavam-bahoaka ny teny anino hoe na 10e mandat aza ataony Andry Rajoelina foana ary na fitapiandry matoa Andry Rajoelina dia ozy hoe olona tsy tokony ho raisina sérieux reny fa reny antsoina hoe folklore amin'ny sehatra politika malagasy. Ka ny 3e mandat zany dia resaka adaly zany. Tsy fotoana firesahana an'izany tsy fotoana firesahana an'izany zany ary tsy tokony ho tononona koa le izy fa fanononona anazy dia lasa ohatrany hoe mampisy anazy manaiky anazy akolaka. Mety hoe inona zany no tokony atao raha ny fahitan'ny antoko républicaine ny hoe rafi-pifidianana ity mihitsy amin'izao fotoana izao satria rehefa fotoam-pifidianana izy io dia miteraka adevitra be amin'ny mpisehatra ara-politika nisan'izany firaisamonim-pirenena misahana amin'ny fanabeazana maha-olom-pirenena indray andraikitra amin'ny alalan'ny latsabato tsisy miresaka ny mihitsy amin'izao ireo mpisehatra ara-politika rehetra fa rehefa akaiky le fifidianana vao miazakazaka amin'izay miteny an'le tsy fahatomombanana fisiana fitanilana inona tokony ho atao amin'izao? Ya, tsara be zany fanontanian'i Michel zany ary tena question pertinente be. Madagasikara tany démocratique, rehefa miteny démocratie zany ianao dia ny dikan'izany dia hoe fifidianana no hanendrena izay olona omena ny fahefana ao anaty fanjakana. Inona tokony atao amin'ny fifidianana ho avy eo? Dia izao zany tsika amin'izay fifidianana manaraka eo na 2028 le izy na mety alohan'ny izay dia tokony ametraka système électoral madio. Inona le système électoral madio zay? Mila olona milatsaka hofidiana tena misoppositionner par rapport amina doctrine politika mazava. Zay ny voalohany. Faharoa, mila tsoahana ao anaty influence ny vola ny fifidianana. Satria maninona? Satria rehefa ny vola no mibahana dia izay olona lany eo dia amerina ny volany no tena antom-pisiana dia miakatra be ny tsolotra ny corruption. Dia zao zavatra iaina Madagasikara zao no vokany. Inona ny zavatra iaina Madagasikara amin'izao? Fahantrana lalina. Mois de juin 2025 ny Banque mondiale nanome proportion vaovao amin'ny tany fahantrana lalina eto Madagasikara. Firy plus de 90% malagasy sy ny Banque mondiale efa ao anatin'ny fahantrana lalina, extrême pauvreté. Fa raha ohatra hoe hitarina hatramin'ny hoe manitra amin'ny ankapobeny izay salan'isy izay dia minotsika fa tafiakatra any amin'ny 7 amby 7 7 amby 7
voire 7 faingo 5 zany hoe le ohatra faingo 5 isanjato eo zany de reo olona ao anaty fanjakana eo anaty fitondrana rehefa migoka an'le niarimbe misy fa ny akoatran'izay de mahantra tsisy klasy moyenne ntsony eto Madagasikara fa mahantra daholy na mpanan-karena fa tsy mpanan-karena fotsiny. Raha ny zavatra misy am'izao zany tokony ho akaizy ty adevitra politika ity tsy any amin'ny resaka 3e mandat ihany fa le hoe manatsara n'le fiainam-bahoaka zany tokony ho ataon'ireo mpisera ara-politika tsy efa fotoana fidinana an-dalam-by mihitsy ve rehefa tena hoe ratsy le ady tsy hoe hanonga-panjakana koa nefa le midina an-dalam-be zay ny olana ty Afrika ihany koa hoe lasa manonga-panjakana rehefa midina an-dalam-be firenena républicaine Madagasikara araky ny foto-kevitry ny antoko républicaine ihany koa. Tokony andeha ho aiza tsika ty ny zavatra misy aloha de any fitondrana tokony mipetraka voalohany ny fanontaniana aloha sakafo ny maso manana ny fanetretena mino ny feon'ny vahoaka fa tsy mandroso zany mihitsy Madagasikara ary tena mijaly ao anaty fantrana lalina ny ankabeazany malagasy 700 mahery ny chiffre nomeny Banque mondiale teo de ny lafiny lalana faharoa petran'izay fanontaniana ny soloveny Michel zay de makany amin'ny mpanohatra zahay mpanohatra moa zany mila cohérent ny mpanohatra miatrika ny zareo amin'ny fitondrana mila mitady marimaritra iraisana mila mikambana mba hananana hery ahafahana miatrika ny fitondrana hidina an-dalambe ozy ianao atao hoana moa rehefa zay no zavatra tsy maintsy ohatrehana tsy maintsy atrehana rehefa zay no zava-misy fa kosa mila intelligent le ina le intelligent tiako tenenina mila tsy manao ohatrany tamin'ny décembre 2023 tsony niatsika fotsy no tiako tenenina raha ohatra mitambatra ny fanoerana matanjaka manana misy chance hanavotana Madagasikara amin'izao situation misy anazy zao zany satria le situation tena intenable tsy vita tsony mihitsy raha ohatra zao nge ny fampanantenana nomeny fitondrana ho any amin'izany émergence zany fisandratana miakatra lalana naleky kanefa hatramin'ny 2019 nakaty zay de tena miamiletika zany hoe mifanohatra tanteraka amin'le émergence zany tsika zao émergence faharendrehana ka mila mandraindraikitra sy mpanao politika ny avelona rehetra mieritreritra fa mbola manana fanantenana ho amin'ny Madagasikara ary mbola miady ho an'ny taranaka ho avy. Raha ny zavatra hita mantsy amin'izao fotoana izao dia mahatsiaro tena fa miady rery ihany ny vahoaka malagasy le hoe mitana an'ilay anarana hoe mpanao politika mihitsy mantsy an'izao no lasa tsy crédible amin'ny vahoaka intsony na le hoe mpanohitra io indrindra moa zany mpanohana fitondrana satria mpanohana fitondrana dia miaro fotsiny an'ilay olona heverina fa patron politika dia ny filoham-pirenena Ian Rajoelina ny olona manodidina azy dia lasa miaro azy avokoa na olona tsy mitovy hevitra ny ao anaty fitondrana ny aty amin'ny fanoherana indray ohatrany hoe lasa manohitra botolany Ian Rajoelina fa tsy miteny le hoe foto-kevitra milaza an'ilay marary vahoaka misy olo mavim-bahoaka tsika eto manana bentanana ihany koa afaka mitondra zay fa le olana misy eto Madagasikara fahitany antoko républicaine zany toy ny ahoana le hoe tokony ho ataon'ny mpanao politika mitondra an'izay anaran'izay ahafahany tena hoe mahacrédible eny anivon'ny vahoaka zao aloha miala ao anaty illusion fa mbola misy firenena mitsangana zany de mpanao politika foana tsy maintsy mitondra ny raharaham-panjakana zay ma politika ny politika la gestion de la cité ny olana eto Madagasikara de le système politika mihitsy no loe mila refondation mandeha be ny resaka refondation amin'izay loha hevitra be da be ny ao anatiny fa ohatra tsy maintsy tsofoka amin'izay de nenay ato amin'ny antoko républicaine nationaliste de ny refondation ny système politika no hoentinay ao anatin'izay be loatra ny isan'ny antoko politika eto Madagasikara amin'izao mila hena zay isy zay 5, 7 eo no tokony isan'ny antoko politika amin'izay manko ny vahoaka afaka manaraka débat d'idées
de ho fony hoe olona leo politika io. Zay ny voalohany. Ny faharoa, mila terena isopositionné amina doctrine politika universelle le antoko 5-7 ambinareo. De ny fahatelo, mila tsoahana amin'ny influence ny vola. Rehefa mipetraka zay hoe misoppositionné amina doctrine politika zay ny antoko politika, mandeha raha-potika-hevitra am'izay ny débat d'idées. De ho tafavoaka Madagasikara ny fiarahamonina nge ohatran'ny karazana kisarisarina rouage. Ny atao hoe rouage de raha ohatra malala ny atao hoe montre mécanique nareo de rehefa sokafa ny montre iny de misy ohatran'ny karazana kodiarina kely be da be ao anatiny. De reny le atsoko hoe rouage. De ny rouage central ao anatina fiarahamonina de ny politika. Rehefa tsy mandeha ny politika, zay pièce centrale any le rouage mampiodina fiarahamonina manontolo de tsy mandeha fiarahamonina io. Ary zay no iaina Madagasikara am'izao. Diso ny tamin'ny sokatra tamin'ny pluripartisme Madagasikara tamin'ny fiatombohan'ny taona 90 tany de diso be la namelana hoe zay olona tianao politika rehetra de afaka manangana antoko politika. Ny vokany 300 mahery zao very ny vahoaka manaraka ny hevitra politika tokony ahana ny antoko républicaine fotsiny zao. Ny antoko milaza ny tena fa républicaine ny amfatako fotsiny misy anakefatra 5 izy am'lefatra 5 zay no ahan'olona raha ohatra hoe ny hevitra na républicaine no ahana. Milaza anazy social-démocrate misy 10, 20, ny socialiste 50, 70 sy ny sisa. Ny olona amin'ny fanaovana politika am'izao zany de le système politika zay mila diovina, mila mandany lalàna vaovao ny fanjakana malagasy, mila nouvelle loi sur les partis zany. Satria ny lalàna mifehy antoko politika am'izao de ny lalàna 2012/048. Zay ny ilaina fanontaniany Michel tany voalohany, tokony ahoana zany ny mpanao politika ozy ianao, tokony olona manana foto-kevitra, manana idéologie, manana doctrine politika mazava tsara. Olona miditra anatin'ny fanaovana politika tsy andeha hitady vola, tsy hitady arena, fa foto-kevitra no entina makao. Tokony zay no atao hoe mpanao politika. Tonga eo amin'ny fitondrana izy de mitondra ny plan de gouvernance-ny, amin'ny fanoerana izy, manakina de manolotra vahaolana. Tokony zay mifandeha normalement fa tsy izany mihitsy ny zavatra misy eto. Politique business misy eto. Olona sahirana any amin'ny fandrahana de lasa mivadika aminao politika. Olona any amin'ny société civile tsy azo ny any de mivadika aminao politika. Mpanakanto manangana antoko politika, malazalaza de mieritreritra fa fanaovana politika matafa an'ity fa tsy ny zavakanto sy ny sisa. Tsy haiko azony Michel angamba ny zavatra tiako teneniny. Nisy olona iray anisan'ny hoe manohana fitondrana mantsy ny maraina teo nilaza an'izay nivoaka ny tao amin'ny page ny Foculture Media zay hoe tsy misy mpanohitra intsony eto Madagasikara fa vondron'olona 500 eo sisa ireo milaza azo mpanohitra amin'izao fotoana izao. Fahitan'ny antoko républicaine zay zavatra zay hoe fanambaran'ireo hoe olona eo fitondrana tena mandrefy an'le mpanohitra mihitsy ane zany. Tsy efa mpimaso ihany koa hoe andao ataotsika izay tiantsika eo amin'ny fitondrana fa tsy havita inona reto milaza azo mpanohitra miisa 500 reto. Ny olona nyteny an'izany ngamba olona tsy mandinika tsara fa miteniteny taitaitra satria anaty fitondrana de mila tazoma ny fitondrana, mila goana atao mahazo tsiriny tsara ny tombotsy isan-karazany. Fa na de le taremarika ny teneniko teo fotsiny viaza hoe 70 isan-jato mahery malagasy no miaina ao anaty fahantrana lalina am'izao. De izany olona nyteny an'izany hoe de mieritreritra hoe mitombony zany zavatra teneniny zany. Zavatra misy ngamba am'izao de l'opposition classique en C11 no tiako tenenina am'izay opposition classique zay. Tsy navita ny fanandrana tamin'ny fitondrana izy 2023 ka hatreto fa ny vahoaka malagasy tompoko raha ohatra ny tantara ny jerena de
ny zava-misy amin'izao zany de miandrandra an'le fanoerana ainga vaozay, mitady nouveau visage, mitady nouvelle approche amin'ny fanoerana ny fitondrana. Olona surtout amin'ny tsika androany alakamisy 1 septembre zao, inona ny zavatra nitranga tany France, manahoana ny any Nepal any, ny tany Nepal nge indrindrandrindra mitovitovy amin'ny Madagasikara. Nepal za moa tany any Azia any misy anazy, tany faran'izay mahantra any Azia, tena hoe ny vahoaka no isesoan'ny mpitondra, ary niverina hoe tsy afaka ny trotra mihitsy reo fa olona mahantra be, fa tsika rato anaty fitondrana migoka ny RMB, miaino anaty luxe be, nefa tselatra afo kely de napoaka ny Nepal, ary tena zava-dozany any fa tena KO tanteraka, tena anarchie tanteraka. Ka le olona anaty fitondrana reo ve, le olona niteny an'izay ve, inona aloha lanjalanjana le teny avoaka ny vava, fa saripady io saripady io Madagasikara samy tompontsika, eto ny tanindrazanay, reto ny tany zanakay, zay matoa tsy miala eto misafidy niady ho an'ity Madagasikara ty. Raha ny zavany misy anivelany mantsy tao ao de nisy an'le hoe fanonganana fandravana gouvernement izany zany koa tany a Japon teo Frantsa ihany koa efa mandrangaranga ihany koa raha zao hoe fanalana ny filoha Frantsay mihitsy misetsika any fa ny any Nepal no isan'ny azo lazaina fa miteraka resabe izy io satria resam-pirenena mihitsy mazava ho azy toy ny zava-misy eto Madagasikara hoy ny mpanao politika sasany le hoe manjaka ny kolikoly ny mpitondra ihany no migoka an'le hoe harena misy eo amin'le tany, misy ny fifehezana ny tambazotra an-tserasera zay miverina fanapakevina mpitondra tany terona saingy tsy napemotra ny vahoaka zany. Eto Madagasikara mbola anaty resaka buzz anaty tambazotra an-tserasera no miteraka resabe amin'izao fotoan'izao fa tsy ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy. Manjaka ny tsy fandriampahalemana, midangana ny vidim-piainana, misedra olana fahatapahan-drano sy ny herinaratra ny vahoaka malagasy. Mbola zao aloha zany tsika, inona ny mety nifahitan'ny antoko republikana le hoe mbola tsy mifono vahoaka malagasy aty amin'ny taona 2024 tsika zay eny taony Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana na filoham-pirenena azy. Inona mahatonga ny Madagasikara mbola eto foana na dia hita ny fitondrana hoe tena tsy manao ny asa mihitsy ary mandiso fanantenana tanteraka. Satria inona mahatonga an'izay, tsisy le olom-baovao loatra eto, le olom-baovao afaka ho antenainy vahoaka malagasy, satria ny olona anatin'ny fanoerana nge na ny any amin'ny kolektiva na firaisakina dia ny olona efa teo foany, olona efa tao anaty système, tsy afaka antenaina hitondra ny letaentan'ny malagasy efa nampikaikaiky anazy hatramin'ny 1972, 1991, 2002, 2009 dia inona tsy mampianga tsy mampifoany vahoaka satria tsisy le nouvelle inona zany le nouveau visage, le olom-baovao afaka hiantehan'izay zay loatra eto. Zay mivaly teny fanontania Michel teo. Le hoe leo politika hoe zany ny vahoaka famehezana an'izay fahitan'ny Asina Ravelson filohan'ny antoko republikana nationaliste ny zava-misy eto Madagasikara ka hoe alohan'ny vahoaka midina an-dalambe noho ny baria, fa tsy midina an-dalambe fanairana ny mpitondra manoloana an'le hoe olan'ny herinaratra, olan'ny resaka vidim-piainana miakatra, tsy fandriampahalemana, kolikoly, fifehezana le hoe fahafahana hiteny anio hevitra. Le politika ve ny vahoaka malagasy, leo mpanao politika ny vahoaka malagasy, leo ny antoko politika izay hitany amin'izao satria be loatra ho tsy hita hoe amina antoko politika iza no s'identifie, fa ny antoko politika republikana misy 7-5, ny sosiodemokraty misy 5-10 sy ny sisa ka hijanona ohatr'izay foana vely izy miandry olom-baovao ny vahoaka malagasy. Fa raha ohatra hoe ny fanekena ny zava-misy amin'izao hoe ny délestage, ny rantsisy, lalana tsy mandeha amin'ny laony, ny corruption izay efa midangana be, tsy manaiky an'io ny olona ary miandry fotsiny
Ao anaty tranom-banjange Madagasikara amin'izao poudrière ozy ny vazaha miandry an'le étincelle ka eo indrindra ny mila délicatesse amin'le zavatra le teny avoaka ny vava fa io teny kely mibilisatra de mipoaka io. Azo lazaina fa efa matahotra iny hoe zany reo azo lazaina hoe olona fitondrana mahatonga azy teniteny foana amin'izao fotoana izao lasa hoe mandrefy ny mpanohitra, mandrefy an'le mpitarika ny mpanohitra, mandrefy ny vahoaka malagasy mihitsy an'le hoe tsisy tafika resy vahoaka, tsisy vahoaka resy tafika zany, tsisy mpanohitra mpanakorotana olo mihitsy reo eto Madagasikara reo fa tsisy tena vahoaka tia tanindrazana. Ahoana ny amaleko an'izany hoe tena zay ve no izy teny natala ho zany teny tsy voahevitra zany fa ny zavatra tsapa aloha amin'izao ny fitondrana de ahoana ny fiteny anazy amin'ny teny vazaha hoe le pouvoir fait profil bas. Andriamatoa Andrahajoelina tamin'ity herinandro ity tamin'ny fiatomboan'ny herinandro sy voamaly iny dia inona ny ataony miezaka manamboatra ny imaginy maka ny fony olona lasa mandeha mody mandeha mitety EPP hoe manome fitaovana mpianatra amin'ity fidiran'ny mpianatra ity kanefa vao tamin'ny tapa-bolana monja ange teny amin'ny stade Baria teny Mahamasina fitondram-panjakana nikarakara hoe fivarotana fitaovam-pianarana amina sandamora fa natao fanesoana ny olona tonga ny lahatra teny le izy tamin'ny efatra maraina ny olona dia efa manomboka tonga ny lahatra teny tamin'ny tsena be io fa tsisy akory le izy nanisy le izy avy eo zavatra tsy zarizary zavatra tsy matotra ny teny fanesoana ny teny de tapa-bolana terina ve de crédible ve io image ezahany Andriamatoa Andrahajoelina io hoe iny afa nandeha nakany teny amin'ny EPP Ambatobe teny amin'ny EPP teny avoloteny mikarakara ny zaza madinika fa raha ohatra tena manana zany intention zany izy raha ohatra tena fatany ny mitatana firenena ny angovo aloha ny karakarana voalohany tompoko ny délestage vitanao zay manao ny lalana ara-dalàna ianao ny route nationale Tana Tamatavy Tana Majunga Tana Toliara Ambondromamy dia koa ny tiako tenena amin'izany fa tsy le autoroute Kitoto Mampome etsy Ivato makiny Mbomangetsy mipetraka izay fototra anankiroa zay ny angovo sy ny lalana afaka eritreretina ny fivarona ny asa rehefa mipetraka izay tokotelo Mamasanandro zay misy ny croissance économique rehefa misy ny croissance économique mandeha amin'izay mipartage eo amin'izay fitondrana misafidy hoe aiza ny investissement public no atao lalana ve sekoly ve hôpitaly ve fa ny zava-misy amin'izao zany ny fitondrana tsy hainy zany politika fampandrosoany zany fa resa be fotsiny ary zay le teneniko hoe ao anaty situation délicate Madagasikara afaka andrasantsika ve ny 2028 sivifolo isanjato mahery malagasy ao anaty fantrana lalina zay taremarika ankehitriny 2025 zay nanomboka 2019 nakaty de miakatra foana le tany le fantrana ka ho tenable ve ne mbola hiandry 2028 amin'izao situation zao. Iampita amina aloha hevitra avitsika ny fifidianana loholon'ny Madagasikara fahitany antoko républicaine nireo fanehoan-kevitra misy amin'izao fotoana zao fifidianana loholona tany amin'ny taona 2020 tany nisy farany tapitra zany fotoam-piasan'ireo loholondreo nisy ny crise institutionnelle ihany koa tsy azo adonona ny tao amin'ny antenimiran-doholona tamin'ny taona 2020 nitarika tamin'ny fametraha-pialan'ny filohan'ny antenimiran-doholona nisy loholona nalana ihany koa tamin'izany fahitany antoko républicaine le hoe zava-misy amin'izao fotoana zao hiatrika fifidianana loholona tsika mendriky ny atao amin'izao ve zany sa hoe tena ho tokony horavana amin'izay le antenimiran-doholona fa tsy manao ny asany hiatrika fifidianana loholona tokoa antsika amin'ny faha 12 ny volana Desambra amin'ity taona ity bon sans fifidianana zany efa ela no prévu tao anaty calendrier électoral inona ny zavatra hitranga eo aloha mbola anatin'le système zay dénoncéko tetselonga le izy hoe ny système électoral amin'izao dia tsy madio mihitsy mino Michel na fady amin'ny mpanambola io izay manambola ny tafiditra eo dia efa tonga eo amin'ny toerana izy avy nandany vola be dia anao zay amirenana ny volany aloha
de hiditra fasahana foana Madagasikara nitsolotra ny corruption sakarabe foana ka ny vahola Madagasikara ngambe itsiko le izy toa de mazava mila mandalo refondation tena hoe mila fiheverana mihitsy ny situation Madagasikara amin'ny domaine rehetra, secteur rehetra, ny sosialy, ny toe-karena, ny politika sy ny sisa zay vao afaka manohy lalantsika fa ohatra zao memitsitotongana ngetsika Madagasikara nge am'izao fiandranam-pirenena tsisy tsony zay mila refondation Michel. Ay, le hoe fifidianana l'olona mantsy zao ny fanisy ny antoko ny lazany le hoe tsy handray anjara tany amin'ny taona 2024 tany ny antoko ny fitondrana no narotsaka ny l'olona ny Madagasikara misy an'ilay hoe l'olona enina tendreny filoham-pirenena mahafeno 20 asy amin'ity mbola mijanona amin'izay ihany zany le izy le rafitra zany no tokony hoavaozina ave zany vao tokony rosonina daholo amin'izay le fifidianana rehetra mihitsy. Volazany Michel le système électoral mila diovina système politika zay mifehy an'izay système électoral zay mila refondation mila tena hoe ovana mihitsy mila mametraka lalàna vaovao ny fanjakana mifehy ny antoko politika zay vao madio fa ohatra zao no erisona de mino Michel nafa orinao de miverina foana le crise sociopolitika économique zay mapletika Madagasikara foana. Azo lazaina hoe mety zany nataon'ireo antoko politika mpanohitra sasany hoe tonga de nanapa-kevitra tsy handray anjara amin'ity fifidianana l'olona ny Madagasikara ity raha fahitan'ny antoko républicaine. Mety ny azy ary ny antoko républicaine nationaliste koa de efa nanapa-kevitra hoe tsy handray anjara ao anatin'ny fifidianana l'olona io. Zay no afaka atao satria nge anao rehefa miditra mandray anjara amin'ny fifidianana io de ino moa zany miray tsikombakomba amin'le tsy fitezana, miray tsikombakomba amin'le système efa maloto. Zay fotsiny. Tany amin'ny 2024 mantsy efa nisy zany isy nandray anjara fa vitan'ny mpitondra fanjakana ihany 100 isan-jato izy tao amin'ny antenimeran-dolona tsy hita zay zavatra vita le hoe antenimeran-dolona tao anatin'ny 5 taona ny asany fa hitan'ny antoko républicaine tsy efa tokony akalesona tamin'ireny zavatra ireny hoe aloha atao ihany de rehefa ao manova misy ny mpanao politika manana foto-kevitra ohatran'izay mihitsy hoe aloha miditra ao mitondra fanovana amin'ny fomba ahoana moa no andeha hoe hidiranao anatiny de ao ianao no hitondra fanovana io nge ohatra ny rahamasina midadasika de ianao hitsofoko anatiny gotido kely ka ianao gotido kely ve miditra ao anaty rahamasina midadasika be aovan'le rahamasina ve ianao ohatra ianao rahamamy aty ivelany gotina rahamamy tsofoko anaty rahamasina inona zavatra hipotra eo avy eo fa masira be foana le rahamasina efa ngeza be io le système le rahamasina ngeza be io fa ny anay le fanovana le système zay de mila mandalo an'izay refondation zay mba hahafahana mieritreritra misintona lesona ary mametraka fototra vaovao hiatrehana no avy fa Madagasikara de mihemitra mihemitsitotongana hatramin'ny 1960 ary ny tena marina ny fahaleovan-tena Madagasikara nge mbola mila rombahana satria ny fahaleovan-tena tamin'ny 1960 fahaleovan-tena nomena atao anatina contexte de décolonisation tsy mitovy amin'ny tany Indochine ny atsika hoe resitsika ampanjanatany de norombahantsika ny fahaleovan-tena tsy mitovy anisy tany Algérie fa ny Afrika subsaharienne ny zanatany de saika saritsarina fahaleovan-tena no mena anazy ary mipirofo misy am'izao ny filoham-pirenentsika tompoko de frantsay na de misy apahany malagasy ihany aza ao aminy de frantsay izy ary eto te ampatsiahy kely ny tantaran'ny centre afrique teo nelanelany 1966 hatramin'ny 1979 Andriamatoa Jean Bedel Bokassa no filoham-pirenena tany binational frantsay hanga mipetraka teo izy nandritra ny taona maromaro fa rehefa tsy nety tamin'ny la Frantsa tsony amin'izay izy satria tsy migarantera ny tombotsoan'ny la Frantsa tsony inona ny zavatra nitranga nitafika frantsay
no nandeha nitsofoka tao centre Afrique nandrodana an'Andriamatoa Jean Bedel Bokassa. Zay zavatra nisy tany centre Afrique eto Madagasikara tsika filoham-pirenentsika misy nationalité frantsay ao anatiny izy ihany no ohatr'izay eto tany izy ihany no filoham-pirenena manana binationalité tahak'izay eto tany ka ny fiandrianam-pirenena Madagasikara zany amin'izao dia tsisy mitovy amin'ny tamintsika mbola zanatany. Ny hatramin'izay mihitsy ve tsy efa ohatran'izany hoe apetraka fotsiny ilay filoham-pirenena izay nitondra teto Madagasikara resantsika hoe atao amin'ny fomba rehetra izay alany azy amin'ny fifidianana dia angalarana tanteraka ary dia rehefa tsy metimety amin'ilay mpamonoana intsony vondrona ny ivelany vondrona matanjaka no mametraka ilay olona eo mampandany an'ilay olona eo dia rehefa tsy metimety iny dia izy ihany no manongana mitady olona anongana an'iny so dia zay ve le zavatra misy ito zany sy nisy teto. Ka zay nge le tenako Michel teo hoe ny fahaleovantena Madagasikara mbola tsy azo mandrakity ny androany fa ny any ivelany ny entité any ivelany ny avy any ivelany manana influence manana mainmise be amin'ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Eo no mahaolana an'le système électoral atsika ty hoe tena miankina amin'ny vola be. Zany vola be hiatrehana fifidianana filoham-pirenena zany tsy disy tsy 20 millions de dollars tsy 50 fa des centaines 100-200 millions 300 millions de dollars ary tsisy gasy anana an'izany tsisy gasy anana an'izany fa olona entité avy any ivelany no manohana mpanao politika eto indrindra amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nofa tonga eo ny poulain dia mamerina volana izy raha ohatra 300 millions de dollars lany teo au moins fois 10 an'izay no mila miditra ny paosiny aloha dia rehefa tsy mamaly an'izay attente an'izay ny izay olona petrany eo dia ankarotana zany hoe condition apetrana zany mety tonga dia hoe arenakibony tany hoe zany ny vondrona izay nanohana olona teto amin'ity firenena malagasy ity nanomboka tany amin'ny taona 1990 izao tsika izao misy filoham-pirenena maro ny fandiny teto manana arenakibony tany maro Madagasikara Bastoliara aloha zany zao no mafapana nisy ny tany Soalala tamin'ny tetezamita nafahana namita ny fotoam-piasany Andry Rajoelina tokoa ve ny fer tao ny andramena zavatra misy amin'izao fotoana izao masy Bastoliara io niteraka resabe niteraka adevitra ihany koa hoe vondrona firenena Amerikana orinasa Amerikana ny ao amin'izao fotoana izao ny Amerikana no azo lazaina matanjaka raha toe-karena aloha zany mifehy an'izao tontolo izao izy tsy hoe efa manao ezaka hoe mitondra fanjakana zany andresen-dahatra ny olona eny fotony hitazomana le foto-kevitra hoe misokatra amin'ny Bastoliara mandeha ny fitrandrahana fahitany antoko republikana izay zava-misy zay zao aloha mety hoe marina le hoe ny Bastoliara dia ny Amerikana ny ao ambadiny satria orinasa Amerikana no mitrandraka anazy amin'izao fa tsy voatery ono moa zany ho voazanaka ho voafonjan'izany fatalité zany tsika ny situation géopolitique mondiale eto ambony tany nge zao dia misy rivo vaovao mitsoka avy any atsinanana ary le firenena tatsinana ireo tiako tenenina amin'izay dia ny BRICS sy ny fireneny OCS zany Russie, Chine, Inde sy ny sisa ireo firenena ireo rehefa miara-miasa aminao dia principe gagnant-gagnant no apetrany zany fa tsy mitovy amin'ny retsy tandrefa retsy mila miampôzy valeur aminao rehefa apiditra ny volana eto ka ny tiako tenena hoe Madagasikara tsy midy eo anaty fatalité zany hoe tsy maintsy hitsy ihany no iasana fa ny rivotra mitsoka eto izao tontolo izao dia malalaka ary zay fahalalahana izay dia tena ao anatin'le tournant mihitsy tsika amin'izao tsika amin'ny teny 2025 zao ao anaty tournant zao tontolo izao mitovy amin'ny tournant nisy tamin'ny 1991 rehefa rodana ny bloc socialiste satria manko amin'izao le bloc socialiste rodana tamin'ny fiatombohan'ny taona 90 ireo no misy réformé
na tonga na hetsy bloc ty tatsinanana hetsy zay fantatra amin'ny hoe BRICS ny OCS misy am'izao ka malalaka zany ny fisokafa Madagasikara ny ivelany fa tsika tsy tokony tsy ho voageja am'izay hoe tsy maintsy ny Amerikana zay fa ny safidin'ny vahoaka malagasy ihany io ary za de mampiatsafa ny tompon'ny fahefana voalohany ao anatin'ny fanjakana malagasy ao anatin'ny Repoblika Malagasy ny tokalo de ny vahoaka préambule ny lalam-panarenan'ny Repoblika Malagasy ny vahoaka malagasy masy mandidy zay ny fehezanteny voalohany io zany hoe fahefana io tsy an'ny zareo anaty mpitondra tsy an'ny fanoerana fa ny vahoaka rehefa ny vahoaka no ny teny hoe averena aminay ny fahefana de tokony mamerina fa tsisy tokony tsisy adifaritra. Raha ny rarabazy Toliara mantsy am'izao somary nangingina kely indray aloha fa manoloana an'le hoe polémika misy am'izao fotoana izao ady hevitra politika amin'ny resaka fifidianana fa ny fahitana Andriamatoa Sy Naravelson le bazy Toliara kely ve zany ny herin'le hoe manohitra an'ilay izy le fisokafan'le tetikasa n'le hoe olona mampiasa vola be manohana an'le hoe fisokafam-bazy Toliara misy olona mizara roa mantsy ny olona Toliara am'izao Toliara faharoa an'le hoe olom-pirenena vahoaka ny fotony mihitsy no milaza an'le hoe alao andefa miasa ho anay ny tekilany hoe alao tsy sokatra fa manimba ny tontolo iainana manimba ny fiarinay. Zava-misy amin'ny bazy Toliara de zao poizina le izy ary le hoe poizina zay tsy zay Asina Ravelson no miteny anazy tsy Michel tsy Eliara be vahiny tsy ny tsy Rakoto tsy Rabe fa ny science ny science de objectif ary ny donne scientifique de zay hoe rakitiany io de amoaka radioactivité zay tsy aso ny fahasalaman'ny mponina mipetraka any atsimo de ny mampime am'le izy nge ny fitondrana moa zany ny fitondrana ny orinasa bazy Toliara ao anatin'izay débat scientifique zay manao feon-dakiloha sy tokana fa raha ohatra mahasamy bazy Toliara mahasamy fitondram-panjakana ary eto de mamerina an'le défi apetraka amin'ny fitondram-panjakana hoe raha mahasanareo andao ao amin'ny TVM ao amin'ny RMN Radio Nationale Malagasy anao an'izay débat scientifique zay maresy lahatra ny vahoaka malagasy nareo afaka mandroso ny projet bazy Toliara fa io de mipetraka ny donne scientifique hoe poizina tsy afaka atao ary mponina any atsimo nge de mbola mitazona an'izay feo zay foana hoe zay tsy anaiky fa poizina io Eliara be vahiny rotokom-bolona teo zay nandalo teto aminareo nahazo sazy izy sazy heritaona mpigadrana sursis fa izy de niteny zay tsy anaiky ka ny projet bazy Toliara zany tsy hoe efa mikotana efa mandefa zavatra mbola en discussion io ary en discussion kely ny chance anekena anazy satria tsy poizina ho ale izy tsy mahasonge tsy mahasoa le izy ary de tena mahagaga mihitsy fa maninona moa ny fitondrana no manao antery an'le izy manao foarsinina an'le izy ao anaty fitondranao misy olona manatsaina misy olona manam-panahy mahalala an'izany fa maninona le izy mbola atao foarsinina meko ny Michel mivaly teny satria mifanjakana hoa tsy mahay politika mpampandrosoana de rehefa tsy manao an'izay politika mpampandrosoana zay tsy mametraka lamina mahatonga mikahe an'le croissance économique de inona ny atao bizina vola rapide tisinday zay io bazy Toliara io ary zay daholy io fivarotana tany mandeha any eraky man'ny vazatany efatra Madagasikara io nosy Sakaty any anosy varatra Atsinanana koa to misy fivarotana fasimainty any atsimo Atsinana Madagasikara ny efa mandeha ihany koa ka izay ny olana ty fitondrana ty fitondrana tsy mahay politika mpampandrosoana fa manao fisainana bizina vola rapide.
azo lazaina hoe manana renakibony tany marotsika any mifaritra varatra mifaritra atsimo manana zavatra miavaka ihany koa fa rehefa miseho ihany koa nefa le olana toy ireo ny fitrandrana tsy aradrariny bodon'ny olona ny tany zay vao fantatra hoe efa misy an'izany ihany soa lalana izy vy fa efa lany le izy efa tsisy tsony vo hoe misy an'izany eto Madagasikara ny any amin'ny faritra varatra misy an'izany no sakaty zany rehefa mandeha vaovao le hoe manana ny zavatra miavaka tsika mahasarika bizantany sao de andraikitra ny mpanao politika ihany mpanao politika moa eto aloha eto de hoe mpanao politika anatany sao de andraikitra ny mpanao politika le hoe tokony ampafantatra ny olom-pirenena reny fa tsy hijanona ho adevitra politika hoe mpanohitra sy mpanohana fotsiny. Mantoko politika isan'isany raha ohatra tena mitoko politika tokotrany izy de toka mila manana ary tokony anana ny vinam-piarahamoniny ary ny programme de gouvernance no fois tonga eo amin'ny fitondrana marina ny teny Michel ny antoko politika tokony manabe ny vahoaka manabe ny militant ny mazava ho azy fa zao nge le izy Madagasikara marina fa manana rena isan-karazany maro fa ny fomba ampandrosoana an'ity Madagasikara ty tsy voatery hoe amin'ny savony poniny ohatra ny zavatra misy any Pastuliara tiako tenenina zany de hoe be da be ny fomba afaka atao ampandrosoana amin'ny Madagasikara. Raha ny zavatra nisy ihany koa matsy ny politika iraisam-pirenena efa niova Madagasikara mitantana ny SADC ny raraina be izy io ny rara makasika ny nosy manodidina ihany koa mantsy zao andalo eny anivon'ny fivorian'ny firenena mikambana izy io any amin'ny tapatapaky ty volana septambra ity fahitan'Andriamatoa Asnarvelson ny politika ny frantsay manoloana ny zava-misy ao aminy tsy fotoana hoe zao tokony araraotsika ihany koa zany hoe ijoroana itakinandreo anehoana ihany koa hoe tsy faly amindreo zay na de lanja sora-baventy fotsiny ihany aza hoe tsy faly fa avereny nosonay efa nisy an'le solon-tena malagasy tamin'ny fahatelopolo volana jona teo ny vabimika tany azo lazaina fa sahirana ny firenena frantsay amin'izao mifeny toetra raha-pireneny. Bon, ny Nils Epars ahoana ny fandehany tamin'ny fahatelopolon'ny volana jona nisy fivoriana tany Paris ny fehi-kevitra mivoaka tao de statu quo zany hoe sady tsy naveriny frantsay amintsika ny Nils Epars no koa tsy nirositsika tany amin'le co-gestion de ozy ianao hoe amin'ny tapaka ny volana septembre ty andalo ao amin'ny agean'ny firenena mikambana ny île Epars de ny antenaiko aloha ny antenaiko de verina Madagasikara le izy ary ny zavatra ivavahako mafy mba tsy hitranga de sanatry hoe anaiky ny co-gestion ny fitondrana misy am'izao satria ny co-gestion nge de fanolorana ny ampahantany Madagasikara ho an'ny la Frantsa. Inona ny zavatra mitranga ty Afrika am'izao any Afrika andrefanany ny frantsay la Frantsa de saika voataka voilika Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal, sy ny sisa Benin sy Togo ngamba sisa Benin surtout sisa no firenena afaka ieteran'ny frantsay fa ny ankoatran'izay efa dégagé daholo ny frantsay de eto Afrika ny frantsay aty Afrika atsinanana zany sisa izy no manana fototra ijoroana Madagasikara tiako tenenina io Nils Epars ao anatin'izany de ny tena jeu Nils Epars nge de Petro Lascazy zay ny tena izy fa diso ny ministry ny rahambahiny Ramatoa Rasata Rafaravavitafika nanaiky an'le teboka fahavalo tao anatin'le teboka 14 communiqué final ny fivoriana tany Paris tao anatin'izay teboka fahavalo zay izy de nanaiky hoe manaiky zay fa afaka mipetraka ao Juan de Nova ny scientifique frantsay satria misy an'le enjeu ana biodiversité
dispé izy prétexte iny cheval de Troie natsofoka amin'ny frantsay iny ary de voafandrika tao anatiny izy fa ny île Éparses misy anaky dimy izy raha tsy diso telo amin'ny canal de Mozambique, Tromelin Glorieuse Tromelin akaikin'ny Comore, Glorieuse atsy avaratry Nosy Maurice. Fa ny tena essentiel, ny tena ny enjeu tena izy am'ireo de le anankitelo atsy amin'ny canal de Mozambique. Pétrole sy gaz ary zavatra io i Michel tsy resaka manidina io fa le pétrole sy gaz zay tena misy satria maninona? Satria Mozambique efa mitrandraka an'izay pétrole sy gaz anaty ranomasina zay. Io ranomasina tenenina io de le ranomasina eo akaiky le îles Éparses anankitelo ireo Juan de Nova, Europa sy Passage d'India. Fa zao ao Mozambique ny frantsay de nisakana ny fanjakana mozambikiana amin'ny fitrandrahana ny pétrole sy gaz ambany ranomasina ao satria le izy lasa mitady ampiverina ny ady atrano tany Mozambique, ny adiny Frelimo sy ny Renamo zany de tapatenda ny frantsay any de aty Madagasikara izy no mamahatra, aty izy no manao rattrapage tadaviny ho azo ny îles Éparses amin'ny canal de Mozambique io de avao izy no isitony an'ilay gaz sy pétrole ao ambaniny. Enjeu énergétique zany io fa ny biodiversité zany prétexte zany antony maivana zany. Azo lazaina ve fa ho azo mora zany reto nosy reto vita ny fampiresahana ihany koa zany ve fahitan'Andriamatoa Asina Ravelison le zava-misy eto Madagasikara sy le endrikendriky le olona nandeha tany tsy jery ny endriky ny vatantsika fa le hoe maizy azy. Nisy mpampianatra mpiariko atao, nisy parlementaire atao, nisy ministre atao mahafeny resaka diplomatie, nisy mpampianatra mpiariko. Ny délégation nakany aloha za tsy andeha tsara olona fa ny amaliko ny fanontaniany Michel de ozy aho hoe ny frantsay tsy vonona amerina an'io manontolo ho antsika fotsiny zany no le enjeu énergétique teneniko teo aloha teo. Ahoana mety azo Madagasikara amin'io? Mila mahay milomano ao anaty contexte géopolitique. Le teneniko Michel teo hoe antsika miteny 2025 zao zao tontolo zao mandalo ao anaty kion-dalana lehibe anankiray mitovy amin'ny kion-dalana natalovan'izao tontolo zao tany amin'ny fiatombohan'ny taona 20 tany ka ny azontsika ny îles Éparses tompoko de alliance géopolitique amina puissance émergente misy am'izao Chine, Inde, Russie na firenena émergente hafa i Afrique du Sud maninona moa? Mety hoe manana fahavinonana amin'izany fe le mpitondreto zany hiaraka amindreo nisy an'ilay fanambarany filohan'ny anteny mirandoolona teny Masovony Rosia ohatry niteraka resabe mantsy izy iny. Ahoana moa izy zay Michel fa tsy hoe tsika manana tafika tsika afaka hifanohana amin'ireo hoe firenena matanjaka tany Masovony Rosia ny teny izay le izy zany azo lazaina hoe mpimaso ihany koa zany fahitan'Andriamatoa Asina Ravelison ny zavatra ireny. Le izy zao hoe ny politique étrangère ny fitondrana ratsuel de mifamaofao tsisy cohérence izy filoham-pirenena sady frantsay ny gasy ny apahany amin'ny olona anaty fitondrana te ho an'ny Russie te hiaraka amin'ny Russie te hiaraka amin'ny Chine ny sasany te hiaraka amin'ny Arabie Saoudite mety afaka adiky zay hoe tianana politique étrangère diversifié izy fa fahitako anazy de incohérent tanteraka ary ny politika eto ambonin'ny tany tompoko de mila manana position claire ianao le niteneniko Michel zao hoe antsika miteny 2025 songe manomboka monsieur Formé zany le bipolarité zay foana tamin'ny fiatombohan'ny taona 20 manomboka monsieur Reformé ny bloc de l'Est na de socialiste tsony aza ny idéologie mitondra anazy fa ny émergence indray
dia ny bloc occidental mbola eo foana ka mila misafidy tsika malagasy, mila cohérent zany, mila mazava amin'ny zavatra tatavintsika fa tsy sady ho any antsinanana ianao no ho any andrefana no sady sababaka kely fa lasa tsy hitan'olona izay ametrahananao, lasa tsy tombony efa ohatra zato ny tombony tokony ho azonao, lasa folo na roapolo sisa satria tsy mazava amin'ny position-nao. Andriamato Asina Ravelson, filohan'ny antoko républicaine nationaliste, tapitra sady ny fotoana na fanandresaka tato anatin'ny fandarana zarevitra tamin'ity androantina no azonao hitondrana famotinana ireo voaresaka teo loha hevitra maromaro ary afatra ihany koa an'ny mpanaraka ny fandarana zarahevitra androany. Ya, eto mpamahanana dia tsy haiko aloha tsy hisaotra anareo ato amin'ny ICM radio nanaiky nandray anahy fa iny androany. Ny afatra mpanao politika ny tena nationalista Madagasikara, tanindrazanay ary taninjanaka ilatrehana ny fiainam-pirenena mandeha ka zao ny afatra zany mamerina manao ny liatsonay ato amin'ny antokonay hoe appel à ralliement zahay, mila angavao ny fanoerana le appel à ralliement zay efa nataonay fa ray volana sy tapany tanoany sao mandeha le izy ao anatin'ny antoko miaraka amin'ny cellule de crise zao ny antoko républicaine nationaliste, cellule de crise efa misy filiation any amin'ny HPM sy any amin'ny vondrona antoko politika hafa ihany fa le appel à ralliement zay averinay atao foana satria mila mafisina le izy ary mila mafimafy kokoa mba tongavana any amin'ny tanjona irina dia ny fanavotana Madagasikara manoloana ny fahendrehany, manoloana ny fahasahiranana lalina izay misy anazy amin'izao. Izay ngamba Michel amin'ny ankapobeny fa dia mamerina fisoarana ihany eto mpamaranana.